Nolazaiko aminareo fa fotoana fohy enim-bolana eo ao araka ny tenin'ny Prime Ministre satria Prime Ministre amorona gouvernement maromaro iraisana hanao fifidianana. Zay ny lahara-pamenty gouvernement ity, ametraka fitoniana, ametraka fandriampahalemana ary ametraka ny programme ministère manokana moa dia ny tanjon'ny ministère manokana dia formation professionnelle, enseignement technique. Inona ny dikan'izany? Ampianarina ny zanaky ny malagasy, ny antefan'ny ny département ny asan'ny département ny ministère ity zany dia mba ahafahandreo zanaka ahay anana excellence eo amin'ny compétence eo amin'ny fampianarana arak'asa, ara-teknika na inona zay sehatra manavanana azy ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana. Nareo mahafantatra vao niteny ny président Trump, président Macron fa ato amin'ny fampianarana ara-teknika ny kitro ifaharan'ny fampandrosoana dia iaraka amin'ny technicienne atao ministère ny tenanay ahafanao inona lahara-pahamehana ho vitantsika ao anatin'ny enim-bolana, ho vitantsika ao anatin'le roanjato andro fa miazakazaka be nefa na izany ara miazakazaka ampilaminana, ampahatoniana, atongavana amin'izay tanjona zay antefan'ny asan'ny ministère zay dia ireo zanaka amin'ny lycée technique telo amby folo amby zato zany misy ny fampianarana technique na lycée na centre de formation. Iarahanay mamaritra sy rehefa misy programme ao iarahanay mamaritra hoe inona no vitantsika ao anatin'izay fotoana faran'izay fotsy faran'izay lava roanjato andro zay dia izay zany angambany amin'ny politika hitondrana an'ity. Ny zavatra efa nataon'ny madame ministre moa zany dia hotohizana araka voalohany indrindra lazaiko anareo teo hoe itokantsika nareo mpanao gazety reo ty le tobily hitondranareo andehanantsika mitokana any amin'izay centre de formation sy lycée technique efa vitan'ny madame ministre tao anatin'ny gouvernement an'izay. Misokatra aminareo nareo rehetra mpanao gazety ny tenanay tsy aza misalasala mihitsy hoe inona no zavatra tianareo satria fandrovana no entinay atao anatin'ny ministère araka le hoe hoany amin'ny fandrovantsika isokafatsika ny varavaran'ny ministère any amin'ny école rehetra any ahafahatsika mahita hoe mandeha any amin'ny tokony ho izy ve zao ary zay koa dia miteny aminareo aza misalasala hoe tsy mandeha ny ty zavatra ty madame ministre fa sao dia tokony hojerena satria aza mijery arina tava. Marina fampana be ny tenako nefa koa hoe tsy voasahako daholy eran'ny Madagasikara raha tsy misy anareo mampita an'izany afatra zany aty amin'ny tenanay ka dia manolotra sokatra aminareo manokatra ny varavarana zahay sy ny mpiara-masambo. Zao aloha mbola tsy misy ninina vao visite de courtoisie nataoko omaly tamin'ny madame ministre androany vandray an'ireo mpiara-miasa ireo miaraka foana ao anatin'ny fitantanana ny ty ministère ty fa tsy ho vitako rery.